Araky nefa hitantsika iny mofo dia niongana tanteraka andriamatoa filoha Andry Rajoelina taorian'izay latsabato izay nataony sombam-boaka marobe tamin'iny androny omaly iny ka nipitsipitsony mahakasika an'izay nifakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaky ny video antsika ary tsaro voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrila mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba sika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny tiandroandroany ity arakin'izay efa natsivoko zay dia amin'ny mahakasika ny raharam-pirenena izay mafana dia mafana amin'izao fotoana izao no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fanonganam-panjakana no natongavany andriamatoa Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrany tamin'ny taona 2024 rehefa avy ny fandonana hirivaika tamin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana izany mbola be ny tanàna moa ny tenany tamin'izany fotoana izany rehefa aveo dia raikitra amin'izay iny fanonganana any andriamatoa Marc Ravalomanana iny no ny disadisa izay nisy teo amin'izy roa lahy no nahatonga an'izay ka lasa nivadika raharam-pirenena izay disadisa izay nisy teo amin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana sy andriamatoa Andry Rajoelina izay novoizina foana tamin'izany fotoana izany fa hoe andriamatoa Marc Ravalomanana dia mpivarotra tanin-drazana andriamatoa Marc Ravalomanana mpamon'olona andriamatoa Marc Ravalomanana diso tia tena loatra satria manao ampihimamba amin'ireo resaka varotra sy ny harim-pirenena ka ino nahatonga nivoaka marobe izay resy lahatra tamin'izany fotoana izany ka nidina andalambe avy hatrany niaraka tamin'ny andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo tanora marobe izay nanao fihetsiketsehana tamin'izany fotoana izany voaraikitra ny fihetsiketsehana dia tsy niandela akory dia iny fantatsika iny nitohiny niongana teo amin'ny sezan'ny any andriamatoa Marc Ravalomanana na niezaka nanositra mafy aza tamin'izany fotoana izany maro ny raha nandrika tamin'izany fotoana izany fa tsy nampihemitra anireo izay mpanao tolona moa izany rehetra izany fa vao may aza na mafy ny ambom-po sy ny ambaindahin'ireo izay nanao tolona tamin'izany fotoana izany ilay hoe hamaro ny raha latsaka tamin'izany fotoana izany vantany voaniala teo amin'ny toerana andriamatoa Marc Ravalomanana dia tonga teo amin'izay toerana izay andriamatoa Andry Rajoelina raha toa ka tokony atao direktora militaire moa izy tamin'izay fotoana izay fa nanapa-kevitra ny rehetra fa hanome fahefana any andriamatoa Andry Rajoelina ny andrandra fiovana fatratra ny voaka malagasy rehetra tamin'izany fotoana izany satria nahazo tanora mavitrika mavita azy nefa ino ny zavanisy rehefa aveo dia io fantatsika io tsara ny toy ny tantara ny firenena ny anahantrahatrany ny vidim-bokatra fototra eo amin'ny ekonomian'ny Madagasikara toy ny vanilla sy girofle dia lasa tsy misy vidiny intsony satria lasa nomena anireo olon-tokana izay lalam-barotra maneran-tany izay ho famoahana an'izay voly izay tena mampalaza ny Madagasikara ary isany andry iankinan'ny ekonomian'ny Madagasikara moa izay resaka vanilla sy ny maro hafa izay dia lasa ireo olombitsy zany no nihananankarena fa nivoaka malagasy kosa dia nihafady ranovana hatrany ary lasa farahidina amin'izay fahantrana izay mo ny Madagasikara sy nivoaka malagasy amin'izao ankehitriny izao efa ela no niaritra ary efa ela ihany koa no niandry an'izao fiovana lehibe izao fa tsy andry intsony izay satria toa lasa kopakam-bavalava foana no nataon'ireo mpitondra fanjakana hatrizay nitondrasan'izy ireo izay naharitra taona marobe izao ka dia niandry tao foana nivoaka malagasy rehetra izay tena niezona tanteraka tao anatin'izany rehetra izany maro ireo vilirano izay tsy tanteraka tao anatin'izany rehetra izany fa nalefa ihany ny fifidianana tamin'iny fotoam-pilatsahany andriamatoa Andry Rajoelina fanondroany iny tamin'ny taona 2024 dia iny fantatsika iny nitohiny rehefa aveo dia mbola lany indray andriamatoa Andry Rajoelina na dia lany tao anatiny hetsika anireo kandida 120 ary lany tao anatin'izay hoe resaka fisalasalana amin'ny resaka halabato sy ny tariny moa novizana tamin'izany fotoana izany nefa dia noekeny fitsarana avo moa izany rehetra izany na dia teo aza ilay hoe fananany nationalité frantsay izay tokony tsy ahafahany milatsaka intsony tamin'iny fifidianana farany teo iny kanefa dia navelany latsaka ihany
ka inona ny tiako isotomana ny saintsika eto satria rehefa nitondra indray izy taorian'izay 2024 zay rehefa nitroatra ny vahoaka dia io fa niongana indray izy tamin'iny andro ny omaly 14 oktobra iny izay andro manatantara eo amin'ny tantaran'ny Repoblikan'i Madagasikara moa izay andro ny 14 oktobra izay tsy azo adino ino satria andro iray izay nampiongana ny Andriamatoa Andry Rajoelina ary nandraisany miaramila ny fitantanana ny firenena manomboka izao. Ka noho izay dia tanteraka izany an'ilay dingana voalohany teo amin'ny hetsika izay nataony vahoaka marobe amin'ilay hoe fanonganana an'Andriamatoa Andry Rajoelina sy fandravana tanteraka ny gouvernemanta rehetra miaraka aminy. Dingana iny fa tsy tanjona akory satria nahoana ho iaho. Dingana izay fanonganana Andriamatoa Andry Rajoelina izay fa ny tanjona kosa dia fanovana Rafitra izay mba hampandroso any Madagasikara sy mba hitsinjovana ny taranaka mampara. Madagasikara dia nosy manan-karena ary maro ireo harena izay tokony ho tombotsoan'ny vahoaka marobe nefa dia lasa mivadika tombotsoan'olo tokana fotsiny. Atao izay fanovana Rafitra izay satria izay no ilain'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Ary tokony hajanona ihany koa ny fiankinandoha amin'ny Frantsay satria lasa voazanaka ankolaka foana ny Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao noho izay fisiany fiankinandoha amin'ny Frantsay lava izay. Tokony ho jerena tsara ihany koa ireo rehetra izay ho kandida hilatsaka ho filoham-pirenena eo satria raha mbola misy dia ny tanan'ny Frantsay izay rehetra hilatsaka eo dia tsy handroso velively i Madagasikara na ovina satria ny Frantsay ny azy dia tsy izay hampandroso anireo firenena izay voazanany no tanjony fa ny hitrongy ny harena rehetra ao amin'ireo firenena izay nozanahan'ireo. Raisitsika ohatra amin'izany ny fihetsiketsehana izay nataony Mali sy Burkina Faso izay tena afaka tanteraka amin'izao fotoana izao ary nandritra ny fandraisany Andriamatoa Traoré ny fitondrana dia hita fa tena nivoatra i Burkina Faso ary nahavita nanao miracle izay tsy vitan'ireo mpitondra rehetra tao anatin'ny taona maro izy ireo amin'izao fotoana izao satria ny azy dia niroasiny niala tao amin'ny Frantsay ary tsy navelany nikitikitika ny harena tao amin'ny ntsony izy ireo satria harena ho an'ny Afrika ireo ka tokony Afrikanina no higoka sy galabona amin'izay harenan'izay fa tsy sanatria akory ny firenena vahiny indray no hibaiko ireo tompotany amin'izay harena ao amin'izay. Rarana etseroa ny GASY madinika izay manao fitrandrahana isan-karazany. Rarana ny GASY rehefa mba manodikodim-bola kely amin'ny izay harenam-pirenenan'ny GASY izay. Nefa ny vahiny dia toa alefa manjakazaka fotsiny amin'izay fitrandrahana sy fanondranana ny harenan'ny malagasy izay ary omena alalana malalaka ka ireo indrindra no tokony ovaina amin'izao fiovana vaovao izao. Ary ny fampianarana ihany koa dia tokony hatsaraina fa tsy hianatra lava an'izay tantara anireo firenena hafa nefa ny tantara izay misy eto dia tsy fantatra akory. Ary tokony ovaina mihitsy io programa fampianarana izay efa hita fa tena efa tsy manaraka mizazoro intsony amin'izao fotoana izao satria lasa programa fampianarana izay fanabadona fotsiny ny sisa fa tsy ilay tena hampivoatra no tanjona ao anatin'izany rehetra izany. Ka izay no matsaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.